Vatsimpana etny pasteur Barbier Kristina. Kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan'Andriamanitra ho azy ny tsara fanahy. Jehova hiaino raha miantso azy aho. Amen. Vavaka isika tompoko. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, miankohaka manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao, ary midera sy manome voninahitra ny anaranao masina, manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Miondrika ambany dia ambany ny lohanay Jesosy, manetry tena eto anatrehanao satria masina loatra ianao. Avy toerana kanefa tsapanay koa fa iva fijery mitsinjo anay isan'andro ary manatanteraka ilay teny masinao manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Nataonao adidinao tamin'iny alina mangina iny, niarovanao tamin'ny ratsy rehetra, ny loza rehetra, fa indrindra ny fahafatesana tampoka. Koa isaotranao zahay, tsy noho ny tanjakay, tsy noho ny herinay, tsy noho ny fahamasinanay no nahazahoanay an'izany rehetra izany, fa mbola noho ny famindramponao izay havaozinao isa maraina. Koa sasao amin'ny ranao madio Jesosy amin'izao maraina izao, andray ny famelan-keloka avy aminao tokoa. Diovy, diovy Tompo, mba tsy ho hitanao ety aminay amin'izao maraina izao indray izany pentina mampisaraka anay aminao izany. Irao ny fananao mahery ankehitriny Jesosy, fanahy ny faherezana, fanahy ny fahononan-tena, fanahy ny fitiavana, fanahy ny fatahorana anao, araka ny teninao tokoa hoe raharay ary aho, aiza ary izay atsako, ary raha tompo aho, aiza ary izay tahotra ahy. Koa ny fananao masina ne, ampanesy tenanay mandrakariva, ahafantaranay ny sitraponao marina tokoa, ka handehananay amin'ny tahotra sy ny hovitra eo akaikinao. Taeo ny teninao Jesosy, taeo izao fotoana sarobidy, ipetrahanay eo am-poditry ny tongotra masonao, enonay ny tenin'ny fiainana avy aminao. Itenena Jesosy, vona ianao anao zahay. Amen. Miarahabantsika ry havana amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika avy any Nazareta. Ary dia mbola ampitomboina amintsika hatrany ny fitiavana, momba ny fahasoavana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Anio, mila olona miara-mandeha amin'ny Andriamanitra. Koa sokafantsika ary ny baibolitsika, hojerentsika ny teny ampaherezana ity Genesisy toko 5, Genesisy toko 5, andininy 9:20, andininy 1:20 azafady tompoko ka hatramin'ny 4:20. Genèse chapitre 5 verset 21 à 24. Vakina zany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy manao hoe: ary rehefa 5:80 taona ny andro ny ainan'ny Enoka, dia niteraka any Metosely izy, ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taoriany niterahany any Metosela. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy, ary ny andro rehetra ny ainan'ny Enoka dia 580 taona. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Amen. Ray masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mila olona miara-mandeha amin'ny tahaka ny Enoka Andriamanitra.
Ho jerentsika zavatra roa lehibe anatin'izany lohateny izany ampaherezana antsika izao anio zao. Sambatra ny olona velona eo anilan'Andriamanitra. Ary ny manaraka ny hiafaran'ny olona izay miara-mandeha tamin'Andriamanitra. Sambatra ny olona velona eo anilan'Andriamanitra. Tsy salasalana fa namirapiratra tamin'ny fahatsaram-panahy Enoka. Ny androm-piainany manontolo dia niarahany nandeha tamin'Andriamanitra araka voalazan'ny an-dahateny teo. Niezaka tokoa izy niaina tamin'ny fahamasinana, niaina tamin'ny finoana an'Andriamanitra, ary dia natoky ny teny sy ny teny fikasana. Tsy nisy fotoana nanalavirana an'Andriamanitra na nitondrany ny fiainana araka ny nofo. Ary dia voalaza eto ny fisian'ny taranaka ny fandimby, ny fampitohy. Zany dia manambara fa fitahian'Andriamanitra ny omen'Andriamanitra amin'ny olona izay velona eo anilan'Andriamanitra isan'andro. Jesosy Kristy Tompo koa, raha tonga tetỳ tany izy, dia niaraka isan'andro tamin'Andriamanitra rainy. Azany nahatonga azy nilaza fa minoa ozy an'Andriamanitra ary minoa ahy koa ianareo. Eny, fa na dia tamin'ny ora vitsivitsy alohan'ny nahafatesany azy, dia mbola nangataka tamin'ny iray izy. Raha isotro ny kapoaka mangidy ny aleko maty, dia nangataka tamin'ny iray hoe, esory amiko ity kapoaka ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Zany dia manambara fa niara nandeha hatrany niaraka tamin'Andriamanitra Jesosy Tompo. Ary dia ny fiafaran'ny olona izay miara-mandeha amin'Andriamanitra ry havana dia tsaroa fa tsy mitovy tamin'ny olona rehetra ny nitondran'Andriamanitra ny Enoka, araka ny antsika amin'ny andininy 420. Nankasitrahan'Andriamanitra Enoka noho izany fiarahany nandeha tamin'izany, noho ny fahatsaram-panahiny, ary dia nanome voninahitra azy ny ray izay ao an-danitra. Ary dia izy no napakatra azy hiala eto an-tany mba ho any amin'ny fahanatrehan'ny mandrakizay, ka tsy mba nanandrana fahafatesana akory i Enoka. Tsy toy ny an'olona rehetra no namaranana ny fiainana, fa nentin'Andriamanitra izy niakatra velona ho any an-danitra, ary dia nipetraka eo kavanan'Andriamanitra. Nentin'Andriamanitra ho any aminy, any amin'ny fonenany izay fiainana mandrakizay. Ny bokin'ny Hebreo dia manamarina n'izany koa. Hoy izy hoe, Hebreo 1:15 manao hoe, finoana no namindrana ny Enoka tsy hiara ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy Andriamanitra fa talohan'ny namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, manongela tsofina mihaino ny filazantsara, mitahy ny fiainan'ny olona rehetra izay manaiky hitoetra amin'ny mandrakariva Andriamanitra. Koa meteza isika ho velona miara-mandeha amin'Andriamanitra mba hahafahantsika misitraka fitahiana, fa raha misaraka aminy tokoa ny isika tsy mahefa
na inona na inona. Rehefa manana ny fanahy masina ny olona, mandeha afaka ny fanahy, mandeha miaraka amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra mihitsy ry havana no mandray an-tanana azy rehefa mifarana ny androm-piainana ety an-tany, ary dia fiainana azo antoka no omen'Andriamanitra antsika. Tandindon'ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tonga tetỳ tany Enoka. Ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nandeha tamin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Ilay tonga nitady sy hamonjy ny very. Ary mbola izy io ankehitriny io amin'ny alalan'ny fanahy masina, mitaona antsika mba hiara mandeha amin'Andriamanitra hatrany hatrany. Ilay zanak'Andriamanitra nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Ka izao, noho ny fanekeny niara-nandeha tamin'ny rainy, dia natsangan'Andriamanitra koa izy tamin'ny andro fahatelo. Ka izay rehetra mino azy, ka mandray azy tokoa ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, ka miala amin'ny fisainan'izao tontolo izao, ny fanaon'izao tontolo izao, sy izay rehetrarehetra momba n'izao tontolo izao, dia mampanantena koa ny Manitra anganantsika ihany koa amin'ny andro farany, raha voasasa amin'ilay rano zanak'ondry Jesika isika. Ary amin'izay fotoana izay dia mahazo an'izany fiainana mandrakizay izany amin'ilay tenin'ny Tompo tokoa hoe izay toerako no hitoeranareo koa. Koa lao hery ary havana amin'izao mbola andro ny famondram-po izao, fa mbola famondram-po no ahafahako sy ahafahanao miomana mieritreritra ny mandrakizay tsika, mibebaka, miala amin'ny fomban'izao tontolo izao izay voatanisa teny aloha, ary dia miezaka hiara-mandeha tahaka ny Enoka, tahaka ny Jesosy, miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fanahy masina. Raha hoenontsika isan'andro ny bitsiky ny fanahy masina, mitaona atsika, miantso atsika, satria dia te hisakaiza amintsika isan'andro izy, te hiara-andeha amintsika isan'andro izy, kanefa indrisy mantsy ry havana, maro ny mandà an'izany antso ny fanahy masina te hiara-andeha izany, noho ny fahotana, noho ny izao tontolo izao. Anio ary ny Tompo maniry hiara-andeha amiko sy hiara-andeha aminao. Ka mbo anisany ilaza koa isika hoe inty aho, hiara-andeha amin'ny Tompo, atolotro anao ny foko, atolotro anao ny fiainako, Jesosy Kristy Tompo. Andao ary andao atolotro tsika n'Andriamanitra ny fiainantsika, idy sy anapaka ny fiainantsika manontolo, manomboka ao ny fieritreretana mangina ao, ny fotsika ao, ary dia ny fiainantsika manontolo atolotsika azy mba ho voninahitr'Andriamanitra iray koa ny hananganana atsika amin'ny andro farany. Tiatsika ny Tompo, tsy mahafoy atsika ny Tompo, ko andao ary meteza hiara-andeha aminy. An'Andriamanitra rery ny voninahitra, fa antsika kosa ny fanekena hanao ny sitrapony. Aleluia. Amen. Vavaka isika Tompoko. Saotranao zahay Jesosy Tompo, mbola nanomezanao anay ny tenin'ny fiainana, teny izay miantso anay am-pitiavana, araka ny teninao tokoa hoe tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Impirimpiry moa ianao Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao mahery, miantso anay isan'andro hiara-andeha aminao, isaky ny ora, minitra, segondra mihitsy aza, satria tsy mahefa na inona inona tokoa zahay raha misaraka aminao. Mamindra fo Jesosy
amin'ny tsy fahatanteranay rehetra Tompo. Matetika dia manadino anao, matetika aza dia mahafoy anao mihitsy, satria dia variana, sondriana amin'izao fiainana izao. Tsy mendrika natsoina hoe zanakao, mandadilady eto ambany tongotra masonao, mangataka indrindra fonao Jesosy, amin'ny tsy fahatanteranay rehetra, amin'ny isaranay, ka tsy niarahanay nandeha, niaraka taminao mpamonjy malala. Jesosy izay rehetra tsy anao Tompo, izay sakana tsy ahafahanay miara mandeha aminao Jesosy. Ianao rery ihany mahay manovanay, ianao rery ihany mahay mikasika anay satria mbola manan-keza ny herinao izany. Dia ny asa-panavotana vitanao teo Kalvaria Jesosy. Ary dia mitezanao hanavaona indray mba nananay fo vaovao mpamonjy malalo. Fanahy vaovao mpamonjy eo, andehananay isan'andro miaraka aminao. Tahiony tsirairay avy Jesosy. Tsy mora zao fiainana izao Jesosy. Hitanao fa betsaka ny zavatra te hampisaraka anay aminao Jesosy eo. Vonjeo ny mpanomponao. Indrindra ireo izay manongila tsofina Tompo ankehitriny, maniry te hiara-handeha aminao anie, kanefa matetika dia ny ratsy ihany no misesika Tompo. Koa ianao ilay mpanafaka, araka ny teninao tokoa fa raha ny zanaka no afaka, dia ho afaka tokoa ianareo. Ianao Jesosy eo, hanome anay indray Tompo hery vaovao amin'ny alalan'ny famondram-ponao, ahafahanay manohitra ny fakapana rehetra izay misintona anay, misintona ny tongotray, tsy ara mandeha aminao. Da io ny tsirairay avy Jesosy, ampahirezy Tompo, fa tsy mora tokoa ny miara mandeha aminao. Ianao mahafantatra ny ady amin'izao tontolo izao, ny zavatra mianjady amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny, ireny rehetrarehetra ireny. Dia ny ankamaroany velam-pandrika rehefa n'ilay ratsy, ampivily ny tongotray, tsy ara handeha aminao intsony. Manoatra noho ny mpandresy izahay anefa Tompo, miaraka amin'ny alalan'ilay tianay, dia anao izany, ilay nitsangana tamin'ny maty, ka mampandresy anay koa, ho anay izay mino anao, ka matoko izany nitsangananao tamin'ny maty izany, ka tanterahanao tokoa fa mandresy mandrakariva izay raha miaraka aminao. Alao ho ary ny mpanomponao tsirairay avy, raha nisy efa tafasaraka taminao Jesosy. Sotomy Tompo amin'ny tanam-pitiavanao, sotomy Jesosy amin'ny mindra fonao ary dia ampivereno hiara-dia aminao hatrany fa miaraka aminao ihany no mahasoa anay mpamonjy eo. Fanahy masino, tario lalana ary izahay. Fanahy masino, ampahirezo ary izahay. Fanahy masino, aza vela hirery izahay. Raiso ary ny fitahina, ny tsodrano, ho tononona amin'ny alalan'ilay Kristy mpandresy, ka mampandresy ianao koa ankehitriny. Hitahy atsika ny Jehova ka hiaro atsika. Ampamirapiratra ny tafany amintsika ny Jehova ka hamindra fo amintsika. Hanandratra ny tavany amintsika ny Jehova ka hanome atsika fifaliana sy fiadanana ahafahantsika miara mandeha amin'ny isan'andro. Mandeha anaro i Tompo amin'izao herinao izao, fa efa nifidy anao aho ary efa niantso anao aho. Ahy anao ny Tompo anio ary ahy anao mandrakizay, ary tsisy maharobako ny Tompo neo ampelatanako. Ho anao Kristy mpanjaka, Andriamanitra velona, tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay. Ho anao ny saotra, ho anao ny haja, anao ny dera, anao ny voninahitra, ny hery, ny fahefana, mandrakizay. Ho anay kosa Tompo, ny firaisadia aminao hatrany. Aleluia. Amen.